mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity ary mirary ny soa anao mandrakariva izay manaraka an'izao fandarana izao alohan'ny dirantsika amin'izay nefa dia vavaka sika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny tombonandro sy ny tombo-taona izay omenao anay eto, sotra ihany koa izay manaiky araka aminay mifanainao masina ny irina indrindra mba hiasa ho ananay tsirairay avy ka tsy handalo fotsiny ihany amin'ny fiainanay ny teninao fa ho vatofantsiky ny fahamarinana sy ny fahamasinana izay efa mitoetra ao anatinay aminaran'i Jesosy, amen. Ho teny lesona antsika androany dia manao hoe ny tsy fivaovan'ny lalàn'Andriamanitra. Omaly isika dia efa miresaka makasika an'ilay fitoerana masina, miresaka ihany koa ny lalàn'Andriamanitra. Ny adventista amin'ny tadiny andro fahafito dia manaraka ny dian'ireo mpanavao fivavahana protestanta izay nanohana ny fahamasinan'ny lalàn'Andriamanitra. Mario ity fanamasinana mahery vaika nataon'ny John Wesley ity, ny teny izy manao hoe ny fomba-pivavahana na lalàna ara-pivavahana natolotra misy sesy ho an'ny zanak'Israely izay mirakitra ny didy sy ny didy rehetra izay mifandray amin'ny fanatitra taloha sy ny fanompoana ny tenipoly dia tonga tokoa ny tompontsika handrava mba handrava levina ary foanina tanteraka. Tsy nesorina nefa ny lalàna momba ny fitondrantena voarakitra ao amin'ny didifolo ary nampiariny mpaminany, tsy fikasan'ny fahatongavan'ny hanafoana ny ampahany amin'izany. Lalàna tsy azo ravanana oviana oviany izany izay mitoetra mafy toy ny vavolombelona mahatoky any an-danitra. Ny ampahany tsiraray amin'ity lalàna ity dia tsy maintsy manan-kery hatrany amin'ny olombelona rehetra ary amin'ny vanim-potoana rehetra satria tsy miankina na amin'ny fotoana na amin'ny toerana na amin'ny toe-javatra hafa mety hiova fa amin'ny toetra n'Andriamanitra sy ny toetra n'olombelona ary ny fifandraisana tsy miova. Teo amin'ny toriteny nataon'ny tompontsika teo an-tendrombohitra no lahateny notoriany nataon'ny John Wesley nanazava izany. Koa satria ny lalàn'Andriamanitra dia dika mitovy amin'ny toetrany, ny fototry ny seza fiandrianany ary ihany koa ny fototry ny fitondran-tena ho an'ny olombelona dia tena halan'ny Satana tokoa izany. Tsy nisy tsy nahita fa raha sariny any an-danitra ny fitoerana masina eto tany, ny lalàna napetraka tao amin'ny samby fiara teto tiany dia dika mitovy amin'ny lalàna ao amin'ny fiara any an-danitra ihany koa ary ny fanekena ny fahamarinana momba ny fitoerana masina any an-danitra dia tafiditra amin'ny fanekena ny fitakian'ny lalàn'Andriamanitra sy ny adidy amin'ny sabata amin'ny didy fahaefatra ihany koa. Indro ny tsy ambaratelon'ny fanoherana mangidy sy tapa-kevitra ny amin'ny fanehoana mirindra ny soratra masina izay nanambara ny asa fanompoana nataon'i Kristy teo amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Raha fitinina ny lesona antsika androany dia tsaroa fa tsy miova ny lalàn'Andriamanitra, mitoetra mandrakariva ilay lalàna, ilay didifolo izany. Io no lalàm-panorenan'ny lanitra, io no manambara ny fisian'Andriamanitra, io ihany koa no manambara ny toetra ny be voninahitra sy ny fitiavany antsika. Ilay lalàna makasika ny fombafomba ara-tseremonialy, iny ilay lalàna izay efa voaombo satria Kristy nitondra ny vahotantsika. Inona fa ny leson'izany dia nitondra fanazavana ho antsika na famerenana ihany koa ho an'izay efa mahafantatra. Aoka izarany ten'Andriamanitra sy ny fahamarinana ho an'ny hafa mandrakariva isika. Amen. Iranay tsara anjezan-danitro, mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny teninao izay niraisinay anio. Ampio izahay mba tsy hanadino izy ireny ihany koa ka handray mandrakariva fa sarobidy ny lalànao, mampiseho ihany koa ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao. Ampio izahay amin'ny alalany faneho masina
mba hankatoa azy ireny. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.